raha misy olona mpiresaka ny elo indrindra ao anatin'ny baiboly dia Jesosy. I Jesosy no mpiresaka elo indrindra ao anatin'ny baiboly. Izy no miresaka an'izany ao anatin'ny baiboly. Ny ahitantsika ny tenin'i Jesosy dia ao amin'ny bokin'ny Matteo, bokin'ny Marka, bokin'ny Luka ary ny bokin'ny John. Ao isika no mahita ny resaka nataon'i Jesosy, fampianarana nataon'i Jesosy, korana nataon'i Jesosy dia ao amin'ny boky efatra io. Fa aorinan'izay ny asan'ny apôstôly sy ny Romanina hatrany amin'ny bokin'ny Jodany dia ireo apôstôly ireo indray no miresaka. Dia any amin'ny bokin'ny Apokalipsy indray John no napahitana fahitana dia i Jesosy indray mbola miresaka aminy, ary mbola miresaka foana izy momba an'io elo. Ary tsy elo intsony no tena niresahany tao, fa fary mirehatr'afo sy solofara, satria mbola misy degré io. Mbola misy degré ihany koa io, tahaka ny afo rehetra. Tamin'ny andro ny Sadraka sy Mesaka sy Abednego efa nisy afony rehetra tao anaty laforo, fa alohany nandatsahana ny izany nalatsaka tao. Sadraka sy Mesaka sy Abednego alohany nandatsahany Nebokadnezara azy tao anatin'ny laforo dia natao inona ny afo? No hafanaina impito, zany hoe natao impito avo eno ny hafanany teo, ny hafanany ilay afo, nefa efa lela afo. Dia mbola misy ihany koa degré ny ohatr'izany ny afo, misy ny elo, fa mbola misy ny fary mirehetr'afo sy solofara. Ary eto am-piandohana dia tiako ny milaza aminao, any amin'ny elo any amin'ilay fary mirehetr'afo sy solofara mbola tsisy olona amin'izao fotoan'izao, fa mbola fonja efa vita, fa mbola tsisy namantana ny nandray azy. Betsaka ny milaza hoe ny devoly any amin'ny elo, tsy marina zany, baiboly tsy milaza an'izany. Mbola tsisy devoly zany any amin'ny elo nandray azy, fa toerana efatra ny misy ny devoly. Voalaza ny baiboly eo amin'ny Apokalipsy 12 eo amin'ny 12 eo, loza ho an-tany sy ny ranomasina, fa nazera ho any aminareo ny devoly, ary manana fahatezerana lehibe, satria fantany fa kely sisa ny andro, toerana rosady ny misy azy zay. Aiza izy teo? Tany sy ranomasina. Aiza zany ny devoly? Ety ambonin'ny tany. Dia aiza ihany koa? Any ambany ranomasina. Ary zany no mahatonga ny sasany tia makeo amory ny ranomasina, miantso an'zareo any ambany any, satria any misy an'zareo. Toerana rosady zay tratra iny. Misy toerana anankiray ihany koa ao amin'ny Efesianina 6:12 ahitantsika azy. Ozy hoe fa isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-draha, fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana famaizinana sy amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra. Dika ny rivotra amin'ny teny Grika lanitra. Iny ilay antsoina hoe lanitra faharoana, deuxième ciel. Zany hoe any ambonimbony any misy toerana atao hoe lanitra faharoa, satria ny amin'ny lanitra fahatelo no misy an'i Jesosy, araka ny voasoratra any amin'ny epistily ho an'ny Korintianina nosoratany apôstôly Paul. Lanitra fahatelo no misy an'i Jesosy. Lanitra voalohany io hitatsika io, fa ny amin'ny lanitra faharoa any misy an'ny devoly, any reo no nanakana ny anjely zay tona ny vavaka Daniel ao amin'ny Daniel 10. Sakana ny zareo ny voyage n'ilay anjely hitona ny valim-bavaka Daniel, satria any misy azy. Miainga avy andolo ny programa famotehana fiangonana, famotehana fiainany olona, famotehana ny zanak'olombelona, miainga avy amin'ny deuxième ciel io, satria ao Satana. Any QG any Satana, na hoe quartier général an'ireo no mivory. Any no misy an'ireo. An'ilay toerana anankiray, toerana fafiry izy teo? Fatelo. Aza indray ilay faefatra. Voasoratra amin'ny bokin'ny Joda. Omeko atsika zay tsara Andriamanitra. Tsy nianarantsika tany ampianarana manko izy. Dia raha mbola tsy ianarana any am-piangonana dia aizitsika ilay hita an'izay. Tsara Andriamanitra. Lazao ny namanao mbola tsisy devoly any amin'ny elo e. Joda, andininy ray ihany io Joda io eo amin'ny andininy fahenina. Joda zany alohan'ny bokin'ny Apokalipsy misy azy. Ozy hoe ary ny anjely izay tsy nitana ny anjara fanapahany
dia nandao ny fonenany dia voazona amin'ny fatorana mandrakizay ao amin'ny maizina ho amin'ny andro fitsarana lehibe. Misy anjely zany niala tamin'ny andraikiny, tsy nitana ny anjara fanapahana, navelany ny anjara fanapahana, dia laozany. Dia ireo anjely ireo izy voazona amin'ny fatorana mandrakizay. Maninona zany ireo anjely ireo any? Voafatotra, na atsoitsika hoe migadra. Ny sasany zany maninona? Migadra, tsy afaka manao ninina fa mifatotra izy, migadra izy any amina prison maizina, miandry ny andro ny fitsarana lehibe. Dia aorinan'ny fitsarana lehibe sokafana ny elo alefa any amin'izay ireo. Fa tsy mbola misy devoly any amin'ny elo, fa ankoatran'io devoly migadra io, mbola en action daholo ny devoly amin'izao, mbola miasa daholo ny devoly amin'izao. Ary zay no mahatonga antsika mila miray tsara amin'ny Jesosy, satria en action daholo ry zalahy zao. Ary zay nahatonga azy gaga ary nametra-panontaniana tamin'i Jesosy hoe aninona sahady ianao izy izy? Aninona ampahory anay sahady? Tsy mbola fotoana zao izy, fantatray fa ho tonga ihany ny fotoana ampahorinanay, fa tsy mbola zao. Fa aninona ty sahady? Satria manana heure ry zareo, manana horloge ry zareo. Ary ny Apocalypse 12:12 dia milaza hoe loza ho an'ny tany sy ny ranomasina. Fa maninona? Nazera ho any aminareo ny devoly, manana fahatezerana lehibe, satria fantany fa kely sisany androny. Manana inona izy? Manana famantaranora izy, kely sisany androny, dia anatina fahatezerana izy zao. Noho izany raha lasana bavina ny devoly aza mijery lera. Tsika mieritreritra hoe mandrakizay ny eo anoloantsika, tsia na ny devoly aza mijery lera, na ny devoly aza tsy mandany fotoana. Na hoany zasy ianao no andany fotoana, na hoany zasy ianao tsy mba hijery lera, na hoany zasy ianao tsy mba ho matotra amin'izao. Ora vitsy sisa iaona iainantsika izao. Ry tanora malala, ianao tsy ho tanora mandrakizay. Ry efa zokonjokony ho faty ianao rina kely ao. Aiza no antanino ny mandrakizay ianao? Halleluja, halleluja. Zaza kely ohatr'izao vetivety efa lehibe sady vetivety ny ety ambonin'ny tany, fa mandrakizay ty resantsika androany ity. Na Jesosy eza tsy nandany ny mandrakizay ny teto. Miara-minitsika fa teraka teto an-tany Jesosy tao Betlehem. Miara-minitsika fa teo amin'ny tanin'ny Israely Jesosy hatramin'ny fahatelo amby telopolo taonany. Ary miara-minitsika fa tsy nijanona teto izy, fa nakarina ho any an-danitra. Dikan'izany mandalo tsika eto raha lasa rabavy malala. Tsereko tsara ny halleluja anao. Lazao namanao mandalo ianao eto, e vetivety ianao eto. Averena amin'ny namana tsy mbola misy devoly any amin'ny elo. Jerusalema vaovao koa mbola tsisy olona, tanàna efa vita fa mbola tsisy niditra tany. Voalazan'ny Baiboly fa rehefa maty ao amin'ny tompo dia mahatazana an'io tanàna io lavidavitra hoe io lay tanàna fa efa vita. Mamirapiratra tsisy toy izany, fa tsy mbola mahazo miditra eo izy raha tsy efa tonga avy eny amin'ny rahoalanitra. I Jesosy apakatra ny olona ho any amin'izany tanàna izany. Halleluja. Omeko tsika ndray zay mbola vo introduction tsika zao alohan'ny hidirantsika amin'io resaky Jesosy amin'io Luka 16 io. Hebreo 1:20. So ihany ianao fa tonga teto androany. Hebreo 1:20 dia raisitsika manomboka eo amin'ny andininy 7:20. Ka hatramin'ny andininy 9:20. Ao jereo Hebreo 11 manomboka eo amin'ny 13 ka hatramin'ny 16 tsisy eo amin'ny regie zany. Lasitsika ireo rehetra ireo mitantara karazan'olona finoana marobe zany izy aloha. Tao daholo ry Abrahama, tao ry Sara, tao ry marobe. Dia ozy amin'izay hoe ireo rehetra ireo dia maty tamin'ny finoana. Naninona ireo azafady? Nanompo an'Andriamanitra tamin'ny fahavelony ary nanoma azy mandra-pahafaty. Ary eo sady ny fanontaniana dia petraka hoe mandra-pahoviana ny anompona ho an'ny tompo. Mandra-pahazoanao vady ve? Mandra-pahabevokanao ve? Misy zazakely dia tsy hita amin'izay. Misy ohatr'izany raisinao izy
tsy mety nananjanaka hatramin'izay niona tamin'ny pasteur Isidore ny vavahan'ny pasteur Isidore sy ny mpanao délivrance be voka amin'izay eny andalana ny fankahitana ho aminy izy efa mitondra kibo be mbola ho avy pasteur akinatsoavy moa ianao zany iny hitondra inona amiko moa raha tsy ho avy ianao aza mataotra pasteur inona moa ny atahorako fa mazava fotsiny ny antondianao hitady zazakely ny dianao tao fa ny dianay eto am-piangonana tsy hitady zazakely tsy hitady arena tsy hitady voninahitra tsy hitady laza fa tsy tianay no maheny amin'ny elo zay mila miaraka amin'ny Jesosy mato anay teo amin'ny hazo fijaliana andova paradisa fiainana mandrakizay zany anay tsy nampiasain'ny tompo no hitadiavinay nampiasain'ny tompo Samsona fa goka ny voamasiny niditra tany amponja maty eo natrehany fahavalo fa ny zavatra ilaitsika dia zao hiaraka amin'io Jesosy io mandrakizay ary zay niaraka tamin'ny teto ihany no hiaraka amin'ny mandrakizay zay nifankazatra tamin'ny teto ihany ny fanososy tamin'ny teto ihany ny fankamamy tamin'ny teto ihany no any amin'ny fiainana mandrakizay enoy tsara ny feviany Jesosy tompoko mariage iza ny apakatra olona fantany fa tsy tia azy mariage io feviany Jesosy io sao tsy fantatrao sisy resaka asan'Andriamanitra amin'io sisy resaka ositra miasa amin'io sisy resaka fanomezam-pahasoavana zany io eto an-tany daholo zany fa tonga ny mpapakatra aka ny ampakarina amin'ny apokalipsy dia milaza hoe ny mpapakatra sy ny fanasy ny ampakarina hoe avia halleluja mariage io iza ny fofombatin'i Jesosy tonga eto iza ny tian'i Jesosy tonga eto ho avy ny mpapakatra aka ny ampakarina ho avy ny mpapakatra aka ny ampakarina ny olona anankiray rehefa mifankatia dia mifanontany aveza tsara ianao inona daholo ny fadinareo inona ny zavatra tsy azo atao karakory tsara mahafombanareo io dia mety fantatreo ny fadin'i Jesosy avy any amin'ny babana avy amin'ny ray tsy maintsy lazainy amin'ny fofombatiny zay fady azy sy zavatra tsy tiany ary mila fadina hoe eto amboniny tany zay fady azy mandray anavy ianao raha lasana bavy malala misy manontany hoe fadinina daholo nareo fady kisosa fady an'izao azonao hoanina zay tianao hoanina rehetra fa tokana ny fady ato fa hotana ny fady ato amin'ny Jesosy misy nanontany atany nananina tany mahazo mitondra kapa ave miditra am-piangonana ny fahotana ny tsy hoentina fa ny kapa afaka hoentina mandray anavy ianao raha lasana bavy eno tsara mariage io ahatongavan'i Jesosy io raha lasana bavy inona tsara io mariage ary zany no nahatonga azy ny miracle nataon'i Jesosy voalohany tao amina mariage dikan'izany aza miandrandra miracle zao raha tsy lina amina mariage raha tsy lina amin'ilay fampakaram-bady aza miandrandra miracle aza mitady miracle fa raha lina fampakaram-bady ianao dia tsy maninona zay miracle rehetra tonga eo amin'ny fiainanao satria anao ampakarin'i Jesosy hoany an-danitra miaraka amin'i Jesosy mariage io mama mariage io papa mariage io iza ny fofombatin'i Jesosy iza ny fofombatin'i Jesosy iza ny vadin'ny zanak'ondry ampiakarina any amin'i Jesosy andro Abrahama rehefa ho faty izy teniteny tamin'ny mpanompony io izy ilay zanako tokana izy io Isaka ndany ianao makavady ho azy any Mesopotamia any amin'ny tanànako ianao no makavady azy dia ny anjely zay niaraka tamiko mandrakarivany eo izy Abrahama ombanao lasa ilay mpanompo akavady ho an'ny Isaka zanak'i Abrahama rehefa tonga tany Mesopotamia dia nisy famantarana nangatahany hoe raha zao no mitranga dia io lay vehivavy omenao ho vadiny zanaky ny tompoko dia nisy tovavy tsara tarehy tao Rebeka no anarany tonga avy any Rebeka dia tanteraka ilay famantarana nangatahany hoe rehefa manao zao izy dia io lay vehivavy
dia jereo tsara, ilay mpanompony Abraham no niresaka tamin'ny Rebeka fa misy Isaka anoany, zanaky Abraham, mila avady. Mety ve ianao? Isaka tsy mbola hitany maso, teknôlôjia mbola tsy nivoatra, ka ho atoro amin'ny alalan'ny sary, hijery galerie, io le tovolahy, mety aminao ve io? Tsisy telefôna azo nantsoina hoe oh patron, ato misy vehivavy, mety aminao ve? Tsisy an'izay. Fa Isaka tsy hitany Rebeka akory, fa golangolan'ilay zanaky, ilay mpanompony Abraham, dia resy lahatra i Rebeka. Resy lahatra i Rebeka, tena hoe resy lahatra i Rebeka. Dia tonga tao an-trano ny fianakaviany i Rebeka, niaraka tamin'ilay mpanompo izay nirahany Abraham, no sakatsakana ny havany aloha hoe zay mety any no andehanany anambady an'izany olona tsy hitanay maso zany, fa zao aleo mbola hijanona eto aloha izy. Dia ozy ilay mpanompo, aza sakanana ny dianay, aza soparana ny dianay. Eno tsara, i Abrahama ozy ny révélation ko zao, dia tandindo ny ray. Ary ilay mpanompo ny rana dia tandindo ny fanamasina. Isaka dia tandindo ny Jesosy. Hey! Ny fanay maso tany mamango ny fotsika, idian'ilay lehilahy mbola tsy hitatsika, atao hoe Jesosy. Ilay mpanompony Abrahama dia tandindo ny fanamasina, izay namangivango ny fon'ny Rebeka. Ary ny fanamasina mamangivango ny fotsika, satria isika i Rebeka idia lehilahy tsy hitatsika maso, atao hoe Jesosy. Romanina 5:5 dia milaza ny fanamasina nentiny napidina ny fitiavana n'Andriamanitra ao am-potsika. Ny asan'ny fanamasina mahatonga atsika amoureux amin'ny Jesosy, mahatonga atsika tia an Jesosy. Tsy raha babababa ihany no entin'ny fanamasina, tsy délivrance ihany nomen'ny fanamasina, tsy prophétie ihany, fa lasa amoureux ianao, amoureuse ianao, lasa tia an Jesosy ianao rehefa miasa aminao ny fanamasina. Mandre anavy ianao, Isaka tsy hitany Rebeka, fa noho ny teny nataon'ilay mpanompo dia lasa lôvo tamin'ny Isaka izay tsy hitany maso Rebeka. Noho ny fiasan'ny fanamasina, l'œuvre du Saint-Esprit, lasa lôvo amin'ny lehilahy tsy hitatsika maso, zasy ianao dia Jesosy Kristy. Ozy ny fanambarana reko zao, révélation brute. Le fianakavian'ny Rebeka nanakatsakana, i fianakaviantsika ny manakatsakana atsika, tsy anypotsika ny tsy hitatsika maso. Fa ny fanamasina nanao forcing, aza soparina ny dianay, aoko feno fanahy ianao, raha sakana ny fianakavianao. Aoko feno fanahy ianao, raha soparina ny havanao. Halleluja, halleluja. Nandao ny tanànany, nandao ny tanindrazany i Rebeka ho any amin'ny Isaka. Oh, mandao an'izao tontolo zao atsika ho ao amin'ny Jesosy. Rehefa ody any amin'ny toerana nisy an'i Isaka, Rebeka, dia Isaka hitazatazana, nitsangatsangana, teny an-tsaha teny, dia tazana, io ve zany lehilahy zany avy hatrany dia tiny. Hitanao, rehefa manomboka tazatazanao Jesosy no asan'ny fanamasina, tsy maintsy tia an Jesosy ianao, tsy maintsy tia an Jesosy ianao. Ato misy olona ho lovy amin'ny Jesosy, misy olona ho babo amin'ny Jesosy, noho ny fitarian'ny fanamasina, noho ny asan'ny fanamasina ao anatiny. Naratra ny fon'ny Rebeka Isaka talohan'izay, tsy mety ny olona izy noho ny alahelo ny ansara reniny izay maty. Fa raha vao tonga i Rebeka dia afaka ny alahelo. Oh, malahelo Jesosy mandra-pahitany ianao, fa rehefa tonga ny aminy ianao, afaka ny alahelo satria tanteraka ihany ilay mariage. Oh, lasa hoe misaotra Jesosy. Mitsangana aloha dia lasa hoe azavela hisaraka aminao atompo. Samy mivavaka, samy mivavaka, samy mivavaka. Retokaya mamaya babaha, rotokotokotoko, ritakataka, rokaya maya baba yama mahosha, uzandere rebosha ya, loporo kaya mama ya baba yama, rotokotokotoko, ritakataka.
Oh, shakara raya maho. Ereba baya mama ya baba. Oh, shakara raya mo. Shakara ya mama ya baba. Esete kala ya mama ya baba ho. Fana masno. Eno mamete kafta fana nanremanza. Awa natnai. Awa punai. Areto natnai. Nitian Jesosi. Nitian Jesosi. Nitian Jesosi. I want to love Jesus. I want to love Jesus. Hey, 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 hey. Cheve aimez mon Seigneur. Oh, hallelujah. Oh, shakala rabosha. Le barakaya baba. Erebobo shakaya. Rotoko toko toko. Rakaya mama ya baba ya mama ho. Usakaya mama he. Baba. Baba breta. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, oh, j'ai prié. Si je ne prie pas, Satan s'en prendra en moi. J'ai prié, oh, j'ai prié. Alléluia. Fabakam, Marapatsa Panofa. Amen, wanaonifanya masna. Amen, kayeri wanatuno. Itiavana wan Jesus. Lay pamoja nao. Shotokolo robobosha. Leboro kaya mama ya baba hosh. Retoko toko toko toko. Rataka taka taka taka. Rotoko toko toko toko. Retoko toko toko toko. Rutaka taka 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 taka. Retoko toko toko toko. Retaka taka taka taka. Heshekele rebo yamaha. O sondolo rebo boshaya. Toko toko toko. Rotoko toko toko. Rotoko toko. Hey, hey, hey. Shakala raya mama ya baba ya mama hosh. Oh, sandele rebo sh. Ni fila zanan Jesus nu fana in famna ni. Weto fana marana alla la kono. Demara na wa Jesus. Rabo sanda raba. Rema mama raba sundere bosa. Okabure amrosa ya nyemanto. Ayuta na Jesus. Anafona na yela na wa nyemanto. Faitano wanai. Rema mama raka zanda raba. Shata kala rabos. Le barakayama. Afana unifunai. Amftava na le Jesus. Setsitan masna yakur. Shekele rebos. Lo barakaya mama ya baba ya ma. O shakaya bo. O rabobosha. O satakala rama yama. Hey 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 hey.